Lafy ny fanabeazana kosa miomana fatratra amin'ny fiatrehana ny fanadina-mpanjakana CEP sy ny BPC ny avy eo anivon'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao taorina ny fandraisana ny antota taratasyn'ireo mpianatra ireo mpiadina amin'ny ankapobeny dia efa miroso amin'ny dingana manaraka dia ny fampidirana ny anaran'izy ireo eo anivon'ny solosaina ny tompona andraikitra eo anivon'ny Sisco Tanavelona Ravakarandramanalina Samora Samuel nanangona ny vaovao. Miisa 7,570 ireo kandida voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana CEP amin'ny taona 2014 ity ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Nisy fitombony teo amin'ny 2,5 izany izany raha mitata amin'ny taona 2013 izay nisy 2,704 ireo ankizy hiatrika ny CEP dia miisa 5,902 raha toa ka miisa 7,700 ireo hiatrika ny 6e fotsiny ary ireo hiatrika ny CEP 6e kosa dia miisa 5,703 eny taona ny zandry indrindra amin'ireo kandida ary 420 taona kosa ny zokony indrindra. Mizotra araka ny fandaharam-potoana napetraka tany am-piandohana ny fanomanana amin'ny fiatrehana ity fanadinam-panjakana voalohany ity. Mikasika ny CEP zany ny tonokia famparana tamin'ny 14 mars ny inscription dia manao an'ilay enregistrement ny candidature zany zay zao dia maninona ny convocation ny candidat. Ny fanamafisana ny voan'ny candidat zany zao atao any secours tsirairay aby any. Ny Sisco zany ity manomana second plan izay atao amin'ny 3 juin 2014. Io zany ny central tsirairay aby ny CEG misy 400 dia misy koa ary amin'ny akamafa 20 andraisana mpiadana zany amin'ny fanadinana mpanjakana dia matetika zany ny rona ayanjy alohan'ny fanadinana vao misy ny fametahana anjena numéro ny candidat tsirairay avy amin'ny latabatra. Ny fandaminana ny ankapobeny zany ny antony dia mbola anatin'ny vanim-potoana fianarana izao tsy azo atao aloha satria mbola misy mpianatra. Mahakasika ny BEPC izay ny farana ny 14 aprily teo ny fisoratana anarana dia fantatra fa miisa 4,334 ireo kandida voasoratra anarana hiatrika izany ho an'ny eto anivony ity fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra ity hatrany. Miisa 4,703 ireo kandida hiatrika ny BEPC fotsiny, 20 ireo hiatrika ny fanadinana idirana seconde ary miisa 4,904 ireo kandida hiatrika ny fanadinana BEPC seconde. 10 taona no zandriny indrindra amin'ireo kandida ary 420 taona kosa ny zokony indrindra. Manomboka ny alatsinainy 20 Meo avy izao ny fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny BEPC ka tsy faran'izany raha tsy amin'ny fahaenina ny volana Jona. Ary ivy toeram-panadinana roa no andraisan'izany dia ny eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy ny kianjana Larobia.